fa navoaka ho azo ampiasain'ny daholobe tamin'ny fomba ofisialy nanomboka omaly ny karatra hipoketra vokatra navoaka ny postra malagasy vokatra malagasy anamorana ny sy fahafahana manara-maso ny fitantanam-bola raha eo anivon'ny fanjakana nandritra ny vanim-potoana nampirongatra ny valana retina dia isan'ny nampiasana ny hipoketra ahafahana miala ihany koa amin'ny fitondrana vola be mifamezivezy izany ny ministry ny postra sy ny fanovana ny atao arakajy mirindra sy ny fifandraisan-davitra Andriamatoa tahina Razafindramalo no miresaka momba izay teo amin'ny fandraisam-peo ny Obinandrianina Barjona. Tolotra izay nataontsika anonsen'androany zany dia tolotra ny postra malagasy vaovao atsoina hoe karatra hipoketra ny mahasamihafa azy amin'ny efa tolotra efa hita dia izy zany sady azo ampiasaina ohatrany hoe carte bancaire mihitsy misy codinao afaka hividiananao entana amin'ny sehatra maro fa afaka ihany koa fandefasana vola ohatrantsika manao mobile money na mandefa ohatrany hoe Orange Money ohatra na M-vola na Airtel Money dia mitovy amin'izay ihany koa afaka mifandefa vola à partir n'le carte hipoketra izany sady carte bancaire izy io no sady karatra afaka hifandefasana vola entre ny olona zany mahazava-dehibe an'le hoe paiement digitalisé zany ho an'ny fitondram-panjakana aloha dia amin'ny fampiasana amin'ny fomba mangarahara ny volam-panjakana raha miresaka tsika zany resaka bourse mpianatra dia hita fa tao anatin'izany no ahitana fa nisy mpianatra tsy tena mpianatra akory nefa misitraka an'le bourse dia hita zany satria le carte tsy maintsy nominatif ary tsy maintsy ohatrany tsika makany amin'ny banque any rehefa maka carte tsika dia tsy maintsy fantatra izy le olona tompon'le carte ohatray ihany koa ny mpianatra ohatray ny mpampianatra ohatray ny amin'ny personnel administratif teknika sy ny sisa ka raha izy antony voalohany faharoa dia tsy mikirakira n'le volantsony mihitsy satria le vola hitantsika fa le cash io zany tamin'ny androny ame anara-pahasalamana reny dia ny vola koa ifindran'ny fampiasana n'le Covid io zany fa naizany najana zany dia tsika miditra ao anatin'le hoe dématérialisation na processus na dématérialisation na fampiasana ny fitondram-panjakana itsika androany amin'ny resaka sécurité tsy mila mitondra vola be intsony aty aposy fa dia le carte fotsiny dia eny amin'ny sehatra rehetra moa zany no afaka ampiasaina. Ny 20% ny vola miditra amin'ny postra malagasy dia mbola avy amin'ny varotra Aji antapitrisany isy ataona ny Aji lafo ranambara ny tale généralin'ny postra nisy ny famoahana Aji 520 karazany moa omaly tafiditra anatin'ny fanomariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra Andriamatoa Ranarivelo Richard tale généralin'ny postra no mitondra fanazavana. Ny izao fanamariantsika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny postra maneran-tany izao dia anisan'ny zavatra nataontsika teto androany ny famoahana timbre miisa 520 zany hoe misy timbre vaovao zany zao 520 navoaka teto androany fantatsika moa fa ny timbre poste dia mbola mitana toerana lehibe dia lehibe amin'ny postra malagasy eny fa amin'ny postra maneran-tany dia ny fombafomba famoahana ny zany timbre vaovao zany no nataontsika teto androany. Ny tombontsoa fampiasana timbre voalohany aloha zany ny timbre poste dia tsy hoe natao handefasana taratasy fotsiny ihany fa ny timbre poste koa dia fomba anankiray ahafahana mandefa hafatra hoe navoakantsika teto androany zao ohatra dia sarina vorona zay efa eo andala pahalaniny lantananaka zany dia natao navoaka reny timbre reny mba ampatsevana an'le olona hoe tokony harovana ireto vorona ireto tokony harovana ireto plante endémique eto amintsika eto reto fa tsy tokony hositasa mbola be dehibe mandefa taratasy ary raha hanome chiffrenareo dia eo amin'ny 2,700 ny fidiram-bola ny postra malagasy dia mbola avy amin'ny alalan'ny timbre avokoa 12% ny revenu ny poste dia avy amin'ny alalan'ny timbre poste mijiky zany fa tena mbola mitazona ny toerana mbola manana toerana ngeda be ny timbre poste ato anatin'ny orinasa. Antapisiansa taona ny timbre lafintsika fa arakaraka le catégorie moa zany iny satria samy hafa ny vidiny timbre io arakaraka ny fampiasantsika azy